Jesosy ihany koa izahay. Andao aloha tsika ifampibenira alohan'ny hanomboantsika ny fotoana ifampizara fitahiana. Dia ara-bahony eo namanao dia ame benediction mihitsy izy hoe ny hatsaran'ny tompo aminao. Dia antanio mihitsy izy aloha antanina mihitsy izy hoe inona ny vaovao hoe dia rehefa mamaly azy ianao dia izao atao hoe tsy misy azony devoly intsony atao. Tsisy azony devoly intsony atao. Dia tsy fantatro nareo izay manaraka mivantana any n'aiza n'aiza toerana misy anareo hoe manahoana nareo, manahoana ny fahatsapahanareo fa zavatra ny azo antoka dia tsy voasakan'ny écran mihitsy ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa izahay eto izao dia tena mahatsapanay sy renay mihitsy hoe manerana ny toerana rehetra ny fanatrehan'Andriamanitra. Ampy mizara ho an'ny olona rehetra ny fanatrehan'Andriamanitra n'aiza n'aiza toerana misy azy. Ary fantatro sy inoko fa tena hoe mikasika antsika tsirairay avy Andriamanitra amin'izao ora sy fotoana izao. Ary izany no tena anasako antsika tsirairay avy tena hoe hifantoka ao anatin'izao fiderana izao. Fa te hisintona antsika misy kokoa Andriamanitra hiditra ao amin'ny fanjakany amin'ny alalan'izao fiderana izao. Tsy natao ho concert na ho fampisehoana ry havana ny fiderana, fa tena hoe izany no atao hoe invitation tsy azon'Andriamanitra lavina dia ny fiderana. Aza velantsika ny problème antsika no anova ny fiderana, fa ny fiderana no anova sy anaisotra ny problème antsika rehetrarehetra. Na inona endrika problème amin'ny fiainantsika, rava ny fiderana izany ry havana. Ary androany dia tena manasa anao mihitsy ny tompo ny amin'ny tsirairay avy hatramin'ny kely indrindra hatramin'ny lehibe indrindra, ny vokatry ny molotry ny tsirairay avy ny andrasan'i Jesosy androany. Tena manasa anao mihitsy izay tsy hamelanay irery ianao hanao ny fiderana, fa tena hoe miditra ao anatin'izany fideranan'Andriamanitra izany, miditra ao amin'ny kianja ny fiderana. Raha zazakely ianao misy ny tononkira ahafahanao manaraka an'izany. Fa milasy anao ny tompo androany. Dia hiary hivavaka tsika dia manasa anao ihany koa na vavaka dia tena hoe ataovy ny vavaka ao. Fa Andriamanitra dia miheno ny olony tsirairay avy vavaka tsika. Dia Andriamanitra rainay tompo tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Araka ny teninao Jesosy hoe angony ety amiko ny oloko masina ho ianao, izay nanao fanekena tamiko amin'ny fanatitra. Indro ary izay olonao masina Jesosy, manatitra ny fanatim-piderana ao anao izahay tsirairay avy. Tena hoe manantona anao izay amin'ny fonay manontolo Jesosy, ny amin'ny fananay manontolo, ny amin'ny sainay manontolo, amin'ny herinay manontolo. Tena hoe mifaly eto amin'ny fanatrehanao. Ary amin'ny anaranao Jesosy dia mandresy izahay. Ankehitriny Jesosy dia midera, manandratra, manome voninahitra ny anaranao masina izahay. Satria ianao ilay Andriamanitra velona, ianao ilay Andriamanitra mitsinjo sy miahanay amin'ny lafim-piainanay rehetra, na ara-nofo na ara-panahy. Sotranao izay Jesosy fa anehoanao amin'ny fahafenona ny fitiavanao sy ny indrafonao, ary hamarinao aminay tsirairay avy mihitsy ny teninao manao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anareo, ary izany nampaharetako ny famindram-poko aminareo. Misaotra Jesosy, misaotra fa Andriamanitra mamindra fo tokoa ianao, ary ny famindraponao no tsy nahalany ritranay. Famindraponao avozinao isan'andro, ary izany mbola nahatoy izao anay, izany mbola nanananay fofinaina, nanananay tombonandro. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy ny amin'ny izao fotoana izao mbola amenao tombo-pahasoavana izay afaka miditra ny kianja fiderana aminao, afaka andre ny teninao, afaka hiaina ny tontolo ara-panahy ao aminao. Misaotra ny amin'ny hery avozinao amin'ny tsirairay avy Jesosy.
misaotra ny amin'ny fahasalamana Jesosy ena misy raha tsy metimety aty anatinay Jesosy dia ravo zany amin'ny fanatrehanao misaotra Jesosy ny amin'ny tsirairay avy izay tonga manatrika na ny eto na ny manaraka mivantana Jesosy malala misaotra ny amin'ny kasika ao taridala ny fanahy masinao mitona ny tsirairay avy misaotra Jesosy ny amin'ny fitondranao ny amin'ny fitantananao ny amin'ny fampaherezanao ny amin'ny famanginao ny amin'ny famatsianao ny tsirairay avy misaotra ny amin'ny fideliteanao Jesosy dia rainay mandrakizay ny anaranao misaotra anao ihany koa zay Jesosy satria anao dia mitondra anay ho amin'ny fifaliana tanteraka ao amin'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny teninao zany Jesosy teninao izay omenao anay isan'andro Jesosy malala reny no mitondra fanasitrananao anay misaotra ny amin'ny fanasitranana omenao amin'ny alalan'ny teninao Jesosy ankehitriny ary fanahy masina misaotra anao koa zay ny amin'ny fanatrehanao tsapanay fa eto ianao fanahy masina milanao zay fanahy masina milanao zay dia ny atao izay tianao atao amin'izao ora sy fotoana zao fanahy masina misandraty eto ianao fanahy masina raiso ny toerana mandriamanitra anao misaotra anao zay fanahy masina ary ianao ny fanahy masina ameno ny tsirairay avy ianao namangy ny fony tsirairay avy anova ny fiainanay tsirairay avy anova indrindrindrindra ny tantaram-piainanay eo am-bokin'ny lanitra Jesosy dia rainay mandrakizay ny anaranao Jesosy ary raiso Jesosy raiso ny fanatim-piterana zay sandratra izao raha hira zay Jesosy hoe resoanao louange dia fantatray Jesosy tsapanay fa tsy ataonao tsinitsinina ny vokatry ny molotry ny olonao tsirairay avy dia raina ny anaranao Jesosy halleluia amen resoanao louange Tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais qui toutes choses à merveille. Reçois toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Raha mety aminao dia alohantsika hitsangana hanolotra ny fisaorana ho an'Andriamanitra dia irahantsika amin'ny fotsika rehetra. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci.
reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille, Reçois reçois. ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois. Ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, pourrais-je que t'offrir? pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, Que pourrais-je que t'offrir? pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois, reçois. reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je Que t'offrir? pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, Que pourrais-je que t'offrir? pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, Que pourrais-je que t'offrir? pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. tena zany mihitsy misaotra jesosy a misaotra fa tsy takatry ny saina ny hatsaranao ataonao amin'ny fiainanay misaotra fa andriamanitra lehibe andriamanitra mahagaga tsy misy ny tahakanao raha tsy misy ny toanao ankehitriny dia te hideranao fotsiny izay jesosy ny amin'ny zavatra ataonao rehetra fa tsy sara avokoa ny ataonao izay mety mieritreritra jesosy hoe tsy mety ny ataonao matetika nefa ny ao aminao jesosy dia fahatsarana fahafenoana fahatanterana araka ny teninao hoe tsy hitondra loza fa hitondra fiedana hideranao zay jesosy ankehitriny dia raiso hatrany fiderana sandratray misaotra jesosy a je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre.
Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel, Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Zany mihitsy Jesosy misaotra anao zay fa ianao tokoa no nividy anay nanaisitra anay tamin'ny fahamaizinana ao amin'ny fahazavana ianao ilay nidina avy any amin'ny lapan'ny voninahitra ao Jesosy noho ny aminay tonga nofy ianao Jesosy ho afanavotana anay misaotra Jesosy misaotra fa tsara loatra ianao que le joie tena hoe feno anao zay Jesosy ianao no mitoetra ty anatiny ianao no velona ty anatinay ankehitriny dia mitomoera Jesosy ataovy fitoerana mahatamana anao ny fonay tsirairay avy ataovy fitoerana mahatamana anao izao fiangonana zao ataovy mahatamana anao ny fiangonana tsirairay avy ataovy mahatamana anao ny olona rehetrarehetra anay zanay za toerana misy anazy amin'izao raha sy fotoana zao je loue ton nom éternel. je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel, Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel, Tu viens du ciel sur la terre, montrer montrer la voie de la terre. terre à la croix. Payé pour moi, Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Gloire à toi, voninahitra ho anao Jesosy ianao ilay be voninahitra ianao ilay feno hery ilay feno fahefana ankehitriny dia te hanandratra n'izany voninahitra ao zany fotsiny izay Jesosy tena hoe voninahitra ho anao henoko ny voninahitra ao ny tany rehetra Jesosy gloire à l'agneau.
car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. 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 À lui soit la gloire et la puissance au siècle du siècle. Amen.
Pateu salvarina, katima itana, azunina unisana testo, iteritana. Bateu perimaina, katima urinisa, rinseso medina, teresa isa, ateu salvarina, katima itana, azunina unisana teso, miteritana. Bateu perimaina, salfivulinisa, masinu nitwe pianana, kadia pidinu nieri uana, nipetika mangina teso atavina visa, amelu panirina, anaunisitaka, rizeso amasinu nitwe pianana, kadia pidinu nieri uana, nipitika mangina teso atavina wisa, amelu panirina, anaunisitaka. Je t'aime Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille jusqu'à mon coucher, je noterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu me conduis à travers le feu, dans les nuits noires, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père,
ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie. Oh, je te donne tout. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie. Oh, je te donne tout. Ta bonté court après moi. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie. Oh, je te donne tout. Ta bonté court après moi. Ny hatsaranao tompo dia tena manaraka anay eny Jesosy malala fa tsara ianao sady Andriamanitra mpanao tsara ianao tsy misy tahaka anao Andriamanitra. Inona tokoa moa no atakarina ianao Jehova o Tompo Andriamanitra. Inona no avalina ianao Tompo ny amin'ny soa rehetra izay nataonao anay. Tsara loatra ianao Andriamanitra. Ny fonay atolotra idera sy ankalaza ny voninahitra anao. Anao ny sitraponao Tompo malala. Misaotra anao izay fa teo foana ianao, teo mandrakariva ianao. Misaotra anao izay fa ianao tokoa dia fidèle taminay mandrakariva. Misaotra anao izay Tompo malala fa ianao no nametrahana ny fiainanay ary indro ianao tsy mahafoy na mahasaraka anay. Terahinay ianao, menay voninahitra ianao raha mbola hiverina koa izay dia anao tahaka ny Davida hoe misaorany Jehova ry fanahyko. Ary izay rehetra atao anatiko dia misaora ny anarany masina. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany fiderana sy fisaorana izany ho voninahitra ao irery ihany ry Andriamanitra avo indrindra ao an-danitra ao. Sy ho an'i Jesosy Kristy Tompo mpanjaka lehibe. Alleluia. Amen. Petraka isika tompo. Alohan'ny sitrapon'Andriamanitra dia andaontsika hanao hira 39 firahana FPTM. Ny andininy voalohany sy ny faharoa no ataontsika. Rifanai masina
amintsika tompoko eny jesosy malalo tonga ny fotoana nambarana ny sitraponao dia ianao no miteny jesosy fa ny tenako dia midina ambany dia ambany ny teninao no ambara eto dia misandrata tompo sokafo ny fonay ny sainay ny fanahinay azavao tokoa ny sainay azavao ny sainay fanamasina azavao ny fonay ny aminay manontolo fahaizanay mandray sy makatoa ny sitraponao Andriamanitra izany no angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia atriofenao hatrany fotoana tompo malala fa mangeta entanao ny fanahinay ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Sitrapon'Andriamanitra izay tonga amintsika indray amin'ity androany ity dia ao amin'ny psaume 45 dia ny andininy fahaenina 45:6 45:6 psaume 45:6 vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay tory te hipamarinana ny te himpanjakanao amen. Izay no sitrapon'Andriamanitra amintsika amin'ity anio ity teny izay fiderana nataon'ny Koraita tena zary avana tena mijoro vavolombelona aminao hoe tsara ny tompo raha nahazo n'io teny io début de la semaine dia tian'Andriamanitra tsika anana fo feno fiderana anana fo feno fisaorana n'Andriamanitra ninona mahazo atsika ninona misepase amin'ny fiainantsika ninona tsy azo azo ny vavonitsika ninona makararary ny saitsika zao ny sitrapon'Andriamanitra dia zao dia raha Andriamanitra mifalia ao amin'Andriamanitra mifalia ao amin'Andriamanitra fa tia heny fideran'Andriamanitra tia heny fisaorana anazy Andriamanitra fa tsika zanak'olombelona tsy mety afapo tsy mety afapo mihitsy tsika mafana ny andro menimenina mangatsika ny andro menimenina tsisy vola menimenina na misy arany vola dia menimenina menimenina foana tsika tsy mety afapo Andriamanitra tia heny fisaorana tia heny fiderana izany ny sitrapon'Andriamanitra tena gaga be mihitsy raha nahazo an'io teny io tamin'ny début de la semaine ary dia mbola Andriamanitra tsika dia mahagaga mbola gaga ihany tamin'ity androany ity raha hoe ny tokony hisy ny fotoa malalaka fa ny lohany izany mitarika ny fotoana tia hiainy fiderana n'Andriamanitra tsika tia hiaino atsika izy midera azy misaotra azy izao ny tenin'Andriamanitra nataony reto Koraita reto hoe ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay tory mahafinaritra izany ry havana ity Koraita ity raha tiantsika ho fantatra dia taranaka Levy raha tia hijeren'izany tsika dia any amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo 2 Rois 20 any misy milaza an'izany taranaky ny Levita ny Koraita izay mideran'Andriamanitra ary rehefa mideran'Andriamanitra izy dia mideran'Andriamanitra mafy satria ny fideranan'Andriamanitra araky ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teto dia izao mandrava ny zavatra ratsy rehetra mandrava ny olana rehetra raha nidera ny Koraita tamin'ny Josafata nitafian'ny Amonita sy ny Moaba sy ny firenena ohatr'izay zany Moaba izay dia Amonita nitafian'ireo dia izao fiderana no nandrava izany nietsika teo amin'ny fitoerany Andriamanitra raha nahen'ny fiderana sy ny fisaorana azy dia nietsika teo amin'ny fitoerany nandrava ny sarotra rehetra teo amin'ny zanak'Israely ka raha misy zavatra mahazo antsika dia mahaiza misaotra an'Andriamanitra na inonino misaotra Jesosy misaotra satria Jesosy dia efa tonga tetỳ tany araka ilay hira teo latsaka tetỳ tany izy ho atsika tonga tetỳ ho atsika nandalo tamin'ny fitondrana ny azo fijaliana maty ho aso anao no fitiavany atsika nefaratra amin'ny fahafatesana nefa niakatra ho any an-danitra hanamboatra fitoerana tsara ho atsika tsarovo izany fitiavan'i Jesosy izany aoko tsika hisaotra an'Andriamanitra izany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity androany ity misaora an'Andriamanitra izao ny toy an-teny manao hoe te himpanjakanao te hipamarinana ny te himpanjakanao te hipahamarinana ny te himpanjakanao fantatritsika tsara izany hoe tehana izany tehana mitazona izao ry havana mitazona ny fahamarinana raha te hahita ny fanjakan'Andriamanitra ndao tsika hitazona ny fahamarinana raha te hitazona ny fanjakan'Andriamanitra
izay voalaza ny telim-pahamarinana telim-panjakana any an-danitra any aoka ny fahamarinana anjaka amintsika ao anatin'ny fisaorana voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any ndotsika anao hira dia hivavaka anao hirytsika jeu l'assurance somary nataoko teny frantsay le izy fa zay moa mahazo aina tsara ny zanatsika falifaly be mihitsy ny zanatsika mihira fa misy hira teny gasy be dia be rehefa avy eo atsika rehetra C'est l'assurance de mon salut par la présence, Seigneur Jésus, car par son sang il m'a racheté et l'Esprit Saint c'est mon histoire, c'est là mon sang, louez mon sauveur à chaque instant, c'est mon histoire, c'est là mon sang, louez mon sauveur à chaque instant. Je vais obéir à mon Seigneur dans mon cœur sentir la paix de son cœur et prier l'entendre un jour, mais c'est lié par son amour. C'est mon histoire, c'est là mon sang, louez mon sauveur à chaque instant, c'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. vavakantsika tompoko vavakantsika eny Jesosy malala lay tianay nanolotra ny ainao teo amin'ny azo fijaliana ianao tsy adinonay mihitsy izany fahateneninay mandrakariva Jesosy satria fitiavana lehibe ny tiavanao anay Jesosy aeto izay dia mifona aminao izay Jesosy ny tenako no voalohany mifona aminao mifona Jesosy ho anay tsirairay avy ireo ny mpanomponao izay mivavaka mangina Jesosy ao am-pony manandram-bavaka mifona aminao Jesosy mamelany elokay tsirairay avy fa zahay tokoa ane Jesosy dia tena be menimeniny tsy mba malala misaotra anao ane izay Jesosy eo fa mandrakariva izay dia manome tsiny ianao anenina menina anao ny hafanany ianao no manao ny atsika ianao no mandefa ny orana Jesosy eny tompo malala misaotra anao amin'ny zavatra rehetra nataonao sy mbola ataonao tompo malala ka io izay mba hanana fo miteranao hanana fo mankalazanao hanana fo misaotra anao mandrakariva amin'ny zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainanay ninona adinay Jesosy malala fa mandalo ady zay Jesosy eto amin'izao fiainana izao zay mandalo ady zay Jesosy tompo tsy miafina aminao ny eo amin'ny ankohonanay tsirairay avy ao tsy miafina aminao amin'ny zavatra misy eo amin'ny ankohonany tsirairay fa Jesosy malala ny angatanay aminao mamela heloka tompo mamela heloka mamindra fo aminay ny amin'ny tsy fahamarinanay mamela ny heloka inteneninao mihitsy izany tompo fa tsy misy marina na iray aza eto anatrihanao zay tompo dia miaiky fa diso eto anatrihanao
miaiky fa diso tanatrehanao mamelany elokay mamindra fo aminay tsy ireo ny tsirairay avy Jesosy malala ny ankohona ny tsirairay avy Jesosy fa fao ny fahadisoanay Andriamanitra fa fao ny fahotanay tompo malala fa taminao tena taminao nanontanay ary zay ratsy teo masonao tokoa nefa nataonay tompo fa diovy zay dia dio sasao zay dia fotsy mangatsakatsaka tario amin'ny fahamarinanao zay fanahy masina mba andeha amin'ny sitraponao zay tompo hatramin'izao ka ho mandrakizay ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka fifonana izany misaotra tompo amen tsangantsika andray ny teny tenin'Andriamanitra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia safady fa tsy voateny tamin'ny zareo Isaia 55 dia Isaia 55 6 à 7 zay ny tenin'Andriamanitra Isaia 55 6 à 7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mitadiava an Jehova dia ny mbola hita izy metsoa azy dia ny mbola akaiky izy aoka ny ratsy fanahy afony lalany ary ny tsy marina afony heviny ary aoka hiverina ho amin'ny Jehova ireny fa mindra fo aminy izy eny ho amin'Andriamanitsika fa mela heloka dia mela heloka tokoa izy amen voninahitra ny an'Andriamanitra ireriana petraksika mirosa amin'ny 5 minutes any sekoly alahatsika Bonjour à tous, bonjour les amis. Vous allez bien? Ça se passe bien les vacances? Oui? Je vous invite à vous lever pour prier. Prions. Seigneur, oui, quelle joie de nous retrouver encore, notre famille en Christ ce matin. Quelle joie de savoir que tu es là au milieu de nous, que tu nous as entendus, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous accordes, que tu nous donnes, Seigneur, pour venir encore apprendre ta parole, écouter ta parole, te célébrer, te louer, car beaucoup, Seigneur, ne peuvent pas le faire. Et toi, tu nous donnes encore le privilège de pouvoir, Seigneur, venir à toi, de pouvoir te parler et d'entretenir, Seigneur, notre relation avec toi. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci pour chaque personne ici présente. Et Seigneur, je remets ces 5 petites minutes entre tes mains. Je prie pour chacun de tes enfants. Je prie vraiment, Saint-Esprit, que tu agisses en eux et que, Seigneur, toutes les petites leçons qu'ils reçoivent tous les dimanches, que ça a un impact, Seigneur, dans leur vie et que ça apporte du fruit, Seigneur, dans leur vie. Nous prions aussi, Seigneur, pour nos amis qui ne sont pas là, là où ils sont. Bénis-les, Seigneur, protège-les et Seigneur, garde-nous toujours dans ton amour et dans ta paix. Et Seigneur, je remets ce temps entre tes mains. Saint-Esprit, conduis-moi et que toute la gloire te revienne à toi seul. Et c'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Je vous invite à regarder cette petite vidéo qu'on a préparée, enfin que je n'ai pas préparée, mais que j'ai préparée pour vous ce matin. Bonjour, ici Jean-Louis Gaillard. Aujourd'hui encore, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Aujourd'hui, mon histoire s'intitule « Essayez d'apprendre à les aimer ». Un jardinier des États-Unis écrivit un jour au ministre de l'Agriculture. « J'ai essayé tout ce que j'ai entendu parler, tout ce que j'ai lu, y compris vos articles sur la façon de se débarrasser des pissenlits. Et j'en ai toujours dans mon jardin. » La réponse arriva par retour du courrier. « Cher monsieur, si vous avez réellement tout essayé et que vous avez toujours des pissenlits, il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Essayez d'apprendre à les aimer. Essayez d'apprendre à les aimer.
Quels que soient les moyens employés, vous n'arriverez jamais à vous débarrasser des faux amis, des ennemis, des rivaux, des opposants. Mais vous pouvez vous décharger une fois pour toutes du fardeau qu'ils sont pour vous en vous mettant à les aimer. Il ne vous reste plus d'autre alternative que d'aimer vos ennemis, à moins que vous ne souhaitiez vous laisser détruire à petit feu en continuant à nourrir en vous de la haine à leur égard. Il n'est pas toujours possible de changer le cours de la vie. Il faut l'aimer telle qu'elle est. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La vie sous tous ses aspects. Regardons-la comme sacrée et utilisons-la avec soin. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34, il nous est dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et enfin, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 12, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Apprenons à aimer nos frères et sœurs, nos ennemis et même ceux qui nous maudissent. C'est le seul moyen de vivre heureux. C'est à chacun de nous de mettre cette parole en pratique et nous verrons que le Seigneur Jésus est fidèle. Il nous donnera de l'amour pour ceux qui ne sont pas faciles à aimer. Mais par sa grâce, cet amour grandira et ils deviendront nos meilleurs amis. Que le Seigneur vous bénisse. Et à bientôt. Voilà, c'était un petit peu court, mais voilà le petit partage de ce matin. Jésus a un commandement pour nous. Il a été dit dans Jean 15, verset 12, où c'est Jésus qui dit « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas faciles à aimer, peut-être par leur caractère, je ne sais pas, leur comportement. Jésus, c'est vraiment un commandement. Il ne nous demande pas si tu veux pas, aime les autres. Il te commande vraiment de les aimer. Aime, c'est un ordre. Et Jésus, quand il est venu pour sauver, il est venu sauver par amour, non pas juste pour Kalia ou juste pour Noti ou juste pour moi, mais vraiment parce qu'il a aimé chacun de nous, chaque personne, les voleurs, les menteurs. Dieu nous invite vraiment, du coup, à aimer les uns les autres. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. En tant qu'être humain, en tant que personne, on a nos sentiments. Il y a le cœur aussi qui est dedans. Mais par la grâce de Dieu et par son aide, l'aide du Saint-Esprit, alors on peut aimer les autres. Et voilà, c'était un petit peu court, mais la gloire revient à Dieu seul. Et j'invite Noti à prier, s'il te plaît. Prions. Merci Jésus pour le message que tu nous as passé encore aujourd'hui. Aujourd'hui, tu nous as appris à aimer les uns les autres, à ne pas se faire des ennemis, mais au contraire à savoir leur donner de l'amour. C'est pas facile Seigneur, mais nous demandons de la force de ta part, nous demandons ta présence, nous demandons ton Saint-Esprit de nous aider afin que nous puissions aimer nos prochains. Et je te remets en ta main le reste du culte au nom du Seigneur. Amen. Misaotra ny zanantsika zany a, misaotra ny Jesosy Kristy dia misaotra ny dia, misaotra ny zanantsika izay mivavaka teo koa dia izao tsika dia tonga sahady amin'ny tenin'Andriamanitra. Ataontsika ny hira 283 ny andininy voalohany sy faharoa ary ny fahadimy farany. Oh
Vavakisika. Jesosy zany no ira-pananay amin'izao fotoana izao. Tonga amin'ny fotoana anao Jesosy. Fenoy tanteraka tompo. Ianao ny tompon'ny teny. Ianao ny tompon'ny niafatra Jesosy. Ampio zay Jesosy. Hitoetra eo amin'ny fanatrehanao. Ampiatra ny teninao. Hiaino Jesosy ary ankatoa. Maro ny afatra ohatry ny maraina Jesosy. Mbola noho ny afatra ao hatrany ianao aminay tsirairay avy tsankanavaka tompo. Fitaovanao fotsiny a Jesosy. Remplis-moi Seigneur. Tu es le maître de cet ouvrage, Seigneur. Tu es le maître de la parole, Seigneur. Araka ny teninao fa ny zava-panady ny fanahy ihany manao azy. Ny indrandranao izay fanamasina amin'izao fotoana izao. Ity azy no fidinao, Jesosy, ho fitaovanao, ho vavanao. Diovy tanteraka, Jesosy. Mamindrafo amiko, Jesosy. Mamelany heliko, Jesosy. Aoka tsy ho zany ho hitanay tsirairay avy, Jesosy, fa ianao. Tout de l'extérieur que de l'intérieur, Seigneur, se diminue, Seigneur, mais toi seul, Seigneur, que toi seul soit élevé, Seigneur. Ok, norerian no hitanay tsirairay avy tompo. Sokafo ny sofinay. Sokafo ny fonay. Fa maro ny afatrao aminay. Manomboka any amin'ny fiderana, hatrany amin'ny fisaorana, Jesosy. Hatrany amin'ny fitiavana ny fahavalonay, Jesosy. Afatra n'izany, Jesosy. Afatra zany mbola noho ny afatra ao ianao amin'izao fotoana izao, Jesosy. Kavira, tompo. Avy mialoava lalana fa ity a Jesosy ho vavanao. Tamin'ny anaranao rery any Jesosy malalana angatahako izany vavaka izany. Misaotra tompo. Amen. Fakapetraka ianareo mbola miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo na antsika izay manaraka an'izao fotoana izao. Hatramin'ny maraina moa izy ity dia nitarihan'ny fanahy hoe atao amin'ny teny vazaha. Tsy haiko nareo raha ohatranahy fa hitako tiany tompo comprendre tsara koa zany ny zanakitsika. Dia ho ataoko amin'ny teny vazaha ilay izy a. Dia anaovako résumé amin'ny teny gasy. Be da be ny afatra namen'i Jesosy antsika teo vao nanomboka ny louange. Ao ny fiderana, ao ny fisaorana, ao ny fitiavana. Surtout fitiavana amin'ny fahavalo. Mbola noho an'ny afatry ny tompontsika. Teny fikasana ny amen'i Jesosy. Teny fikasana ny amen'i Jesosy antsika. On va lire la parole dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 49. Verset 15. Mais on aura beaucoup de paroles en cours de route. La parole du Seigneur aujourd'hui, c'est dans Ésaïe chapitre 49, verset 15. Je vais la lire au nom de Jésus. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Amen.
Aqui como tem casa. Hoy Jesosy, mety manadiny ny zanany noho ny vany vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka naloky ny kibony. Eny, mety manadino ihany izy, fa izao kosa tsy manadino anao. Zany ny afatry ny tompo amiko sy aminao amin'izao maraina izao. Tsy manadino asy anao Jesosy. Zany teny fikasana tiany toetra ao anatiko sy ao anatinao. Dieu veut vraiment que cette parole soit ancrée dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre chair, qu'il ne t'oubliera jamais. Jamais. Mais pourquoi? Pourquoi cette parole de promesse ce matin? Pourquoi Dieu nous rappelle? Pourquoi il nous rappelle qu'il ne t'oublie pas, il ne m'oublie pas, il ne nous oubliera jamais. On va chercher le pourquoi et on va y répondre. Premièrement, pourquoi Jésus veut nous rappeler? Pourquoi ce matin il veut nous rappeler cette promesse à chacun d'entre nous? Qu'est-ce qui fait qu'il nous dit ça ce matin? Pourquoi? Pourquoi il nous demande de nous rappeler de cette parole? Il dit bien, hein, une mère peut oublier son enfant, hein, une mère peut oublier l'enfant, il peut oublier allaiter, mais lui, il n'oublie jamais, il ne nous oublie jamais. Donc on va juste répondre à 2 questions pour cette prédication de ce matin. C'est pourquoi il nous le rappelle et quelle est la solution. Parce que si cette parole nous est revenue ce matin, si la promesse nous est fait rappeler ce matin, c'est tout simplement parce que on aime adorer, on aime louer, on aime remercier le Seigneur, on aime tout faire, sauf on ne veut pas rester dans la promesse, on oublie la promesse. On sait que la promesse est là, on sait que Dieu ne nous oublie jamais, mais on se pose toujours des questions tout au long de notre journée. On ne croit toujours pas à tous nos problèmes, à la résolution de notre problème. On ne croit toujours pas au miracle que Dieu a tant mis dans notre cœur et qui n'est toujours pas réalisé. Dieu voit nos cœurs. Il sonde les reins, le cœur et les reins, hein? Et il voit tout ça en nous, ce matin. En qui que ce soit, il voit qu'on n'a pas la patience. Il voit qu'on l'aime, qu'on l'adore, qu'on a donné toute notre vie. Mais seulement à la parole, à la promesse, on a encore des foi qui font effet au yo-yo. Une fois notre foi est tout en haut, demain ça baisse, après-demain c'est stable, et ça revient tout le temps, c'est montagne russe. Aujourd'hui, tu es tout haut, j'ai la foi, j'ai la... tout. Je suis plein, je suis full. Mais demain, dès qu'il m'arrive quelque chose, ça y est. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi je t'ai déjà tout donné? Pourquoi, Seigneur, je fais tout ce que tu me demandes de faire, mais pourquoi, Seigneur? Donc on va répondre pourquoi Dieu veut nous rappeler. Tout simplement parce qu'on n'a pas travaillé notre patience. On n'a pas travaillé notre persévérance. On n'a pas travaillé notre relation intime avec lui. On oublie que ça se travaille. C'est un ordre de Dieu. La patience, ça se travaille.
La patience, il n'arrive pas tout seul. Seigneur, donne-moi la patience et puis la patience arrive. Jamais. C'est un processus que Dieu nous donne. On va lire Jacques chapitre 1, verset 4. Jacques chapitre 1, verset 4. Parce que toute chose avec Dieu doit travailler. Je vais la lire au nom de Jésus. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il faut que la patience, ou la persévérance, il y a beaucoup de versions. La patience et la persévérance, c'est deux mots qui se rapprochent, mais qui veut dire la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, en fait, il nous appelle à travailler sur notre patience. Ne pas avoir le focus sur le timing du pourquoi j'ai toujours pas la réponse à ma prière. Dieu, il n'est pas pressé. Hein. Il n'est pas pressé et il nous le dit. Actes chapitre 1. On va tourner notre Bible. Actes chapitre 1, versets 6 à 7. Je vais lire au nom de Jésus. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a fixés à sa propre autorité. » Ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Inona ny zavatra andrasako sy andrasanao ao amin'ny tompo. Tsika tsirairay avy mahafantatra ny lafin'ny zavatra rehetra tsy angatahantsika eo amin'i Jesosy. Chacun a son sujet d'attente. Chacun a un sujet qui est vraiment au fond de son cœur que Dieu voit, mais qu'il a travaillé en douce. Ça nous travaille. On n'ose pas le dire, pas même à notre mari ou à nos enfants ou à qui que ce soit, mais que Dieu voit. Lui seul voit. Et lui seul est en train de te répondre aujourd'hui. Il te répond, il me répond aujourd'hui. Travaille ta patience. Travaille ta persévérance. Parce qu'il faut que la patience s'accomplisse en œuvre. Chaque chose est ordonnée par Dieu. Il faut savoir que la parole a sa mission. Toute chose, il n'y a pas que l'humain, il n'y a pas que l'être humain qui a une mission pour Christ. Il y a la parole qui a une mission pour Christ. Il y a la patience qui a une mission pour Christ. Le soleil doit se coucher à l'heure qu'il doit aller se coucher. Ça, c'est la parole de Dieu. Psaume chapitre 104, verset 19, ça. La lune doit marquer son temps. Et le soleil doit partir se coucher. C'est Dieu qui ordonne. Mais pourquoi alors? Pourquoi tout ça arrive? Pourquoi Dieu nous dit qu'on n'a pas assez de patience? Pourquoi on n'a pas de persévérance? Dieu veut que tu comprends, que je comprends aujourd'hui qu'il est temps. Il est temps de ne plus avoir le focus sur le timing de la victoire. Il est temps d'avoir le focus sur
notre intérieur, la sainteté de soi. C'est la sainteté de soi. D'abord, cette sainteté. Dieu voit déjà la sainteté dans la louange, dans la reconnaissance. Il nous a dit encore tout à l'heure, dans l'amour de son ennemi. Mais surtout, dans l'amour de sa parole. Parce que c'est le combo gagnant. Hein? Le fait d'avoir la parole, le fait d'être ancré dans la parole de Dieu nous donne la victoire. Quand on est dans l'ignorance de la parole, comme dit Osée 4, 6, hein, mon peuple périt par manque de connaissance. Ringenanul kunun tsfalalan. Refatim toetra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zasy ianao. Rehefa tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra zasy ianao. Amin'ny alalan'ny fandaliana lalan'ity baiboly ity. Mila mianatra miaraka amin'ny tompo. Tanteraka. Misy fotoana iarahana amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Fait les travail individuels. On est OK, hein? Il y a un travail individuel. Quand on est à l'école, il y a un travail individuel pour faire à la maison. Quand les profs donnent les cours, nos diplômes dépendent de notre travail individuel. Pas de ce qu'a apporté le prof et puis il a apporté, mais sur 30 élèves dans la classe, il y a toujours des redoublants. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait le travail individuel. Et c'est ce travail individuel que Dieu veut vraiment aujourd'hui. Nous remplir. Il est temps qu'on prouve à Dieu, en fait, notre amour pour lui. Il est temps de faire un travail. Ce n'est pas seulement à l'école, ce n'est pas seulement à la fac, ce n'est pas seulement là où on apprend qu'on doit avoir un travail individuel. C'est surtout dans la parole de Dieu avec Dieu. Fakazaram tstude yadaneno. Job 22, 21. 21, 22, 22, 21. Rehefa mahafantatra ny tenin'Andriamanitra tsika, rehefa mitoetra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra tsika, tonga amintsika ny asan'ny fanahy masina mampahatsiaro. Teny fikasako taminao anie dia zao hoe mo manadino ny zaza nono va ny reny. Eny mety manadino izy fa za tsy manadino anao. Rehefa mahafantatra an'izay tsika, ninona taiminina, ninona valim-bavaka mbola tsy mivaly, tsy efa asan'i Jesosy ny anjarako sy ny anjaranao manohy ny asan'Andriamanitra. Mandeha apatokisana, ampifaliana, ho feny fifaliana ny tarehako sy ny tarehanao. Ninona zavatra negatif amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Jesosy efa à l'œuvre. Jesosy efa miasa. Mila matoky amin'izay zany zasy ianao. Mila mitoetra ao anatin'ny fahamasinan'Andriamanitra amin'izay. Amin'ny fomba rehetra, amin'ny toetra rehetra. Ozy izy Petera voalohany, toko voalohany, 5:10. Mila masina anareo satria masina. En tout, surtout zany ny ao anatiko sy ao anatinao, le fotsika zany. Le fotsika mila mitoetra ny tenin'Andriamanitra, mila mino ny teny fikasana tanteraka, fa tsy mino androany dia rapitso adino, dia raha fakapitso, oui, fantatro tsara dia malahelo amin'izany Jesosy, fa mila amin'izay izy tonga amin'ny fotoana stabilité spirituelle amin'izay. De l'intérieur de mon cœur, de ton cœur. C'est une solution en tout point. Ça arrive en 2022, un peu particulier pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 ans, le 19 septembre 2012, j'ai rencontré le Seigneur sur mon canapé devant un écran de télé.
Je fais partie des personnes qui ont été touchées par le Seigneur via Internet. Via Internet. Tout le monde est venu me prêcher. Même ma mère, mais je dis, rentre chez toi, hein. Viens pas me donner de leçons de Bible, quoi que ce soit. Hein. Qui que ce soit qui venait à ma porte connaît pour dire, viens, je vais partager la parole. Rentre chez toi, j'ai pas le temps. J'ai envoyé tout le monde balader pendant des décennies. Des décennies. C'est pas 10 ans, c'est pas 20 ans, c'est pas 30 ans, c'est plus de 30 ans. Et le 19 septembre 2012, j'ai été foudroyé. C'est là que j'ai su que Dieu est grand. Parce que j'ai tellement vu de choses négatives partout, que ce soit dans l'église ou hors l'église, que Dieu a dit, toi, c'est pas à travers les gens que je vais te faire naître de nouveau, mais je vais te montrer ma grandiosité. Alors que je suivais un enseignement, petit à petit, Dieu, il me touchait au fond de mon cœur, il touchait mon cœur. C'est comme s'il envoyait des flèches. Je suis toute seule dans mon salon, j'entends la parole, et je dis, mais c'est pas possible. Je suis toute seule dans mon salon, devant la télé, à entendre des enseignements, et puis ça me transforme petit à petit. J'ai envie de louer Dieu, j'ai envie de lire la parole. J'ai commencé toute seule à lire la parole, encore plus profondément dans mon cœur. Après, j'étais piouman, mais j'étais piouman avec cigarette et un peu d'alcool encore. Hein. Mais parce que Dieu, il savait comment me toucher. Et puis, on a fini, vous savez très bien, j'ai déjà dit que je fumais sur le balcon de tonton Omer et tati Henriette. Mais après, le soir, après notre... Il y a la nièce de... Enfin, il y a une amie, j'ai dit, tiens, viens, on va à la maison, on va se faire un petit apéro de Bélez. Après... Pourquoi? Parce que j'entends seulement la parole, mais ça ne veut pas rentrer. J'entends, ça ne veut pas rentrer. Je viens tout le temps, mais ça ne veut pas rentrer. J'aime pourtant Dieu. Hein. J'aime louer. Hein. J'aime glorifier son nom. J'aime chanter. J'aime remercier. Je suis dans la reconnaissance, mais je ne suis pas ancré dans la parole. Et le 19 septembre 2012, il m'a appris comment être ancré dans la parole. Et c'est comme ça que Dieu veut œuvrer à travers nous. Qu'on soit enraciné dans la parole. Que quand tu parles, il y a la parole de Dieu qui sort de ta bouche tout au long de la journée, à travers tes collègues, à travers tes amis, à travers qui que ce soit. Pas tes propres paroles. On va commencer à connaître Dieu. Qui est Dieu? Que veut Dieu? Pourquoi Dieu nous fait rappeler sa promesse aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas assez l'ingrédient. Il nous manque l'ingrédient final pour être en communion totale avec lui. Et quand j'ai commencé à être ancré dans la parole, vous allez voir, il y a des processus. Tout va vous dégoûter. Vous n'avez plus envie de parler sur votre copine. Vous commencerez à être dégoûté des choses négatives autour de vous. C'est comme ça, en fait, que plus tard, Dieu m'a dit, « Ah, tu commençais à écouter ?» Parce que la parole qui est enracinée dans notre cœur, il va commencer à porter ses fruits, comme Hébreux 4, 12. Et il va porter ses fruits, il va travailler. Il va te dire la patience. Commence à connaître c'est quoi la patience. Est-ce qu'on a un problème avec la patience et la persévérance aujourd'hui? Est-ce que toi et moi, on n'a pas assez ça?
Il faut travailler ça aujourd'hui. Il faut travailler aussi l'amour de lire la parole. Il faut que ça se boive. Il faut que la parole de Dieu, il faut qu'on boive la parole de Dieu. Il faut la lire, pas seulement lire. Déjà, si on lit un chapitre par jour, c'est bien. C'est même très bien. Je dis, moi, je félicite. Mais il faut aller chercher la définition. C'est ça apprendre. C'est ça le travail personnel comme vous faites à l'école. Comme vous faites à l'école, vous faites un travail personnel pour réussir vos études. Hein? Il n'y a pas maman, il n'y a pas papa, il n'y a pas les sœurs, les frères et tout. Hein? C'est un travail personnel que vous donnez à fond. Vous êtes même à 1000% dessus. Ben Dieu, c'est comme ça qu'il veut être avec chacun de nous. À 1000% sur lui. Ce n'est pas seulement dans tes études qu'il veut que tu sois à 1000%. Mais surtout, il doit être au-dessus de ça. Mais il faut d'abord commencer petit à petit. Il faut déjà commencer à avoir cette relation intime. Cette relation intime. C'est quoi la relation intime? Ça veut dire quoi, relation intime? On sait trop bien, ça veut dire quoi, la relation intime? Ça, on le sait. La définition, on le sait. Mais comment? Ben, on va lire Josué 1, chapitre 8. Le comment? Aujourd'hui, Dieu va nous donner en fait les médicaments de notre petite mal-être. Josué 1, 8. Comment Dieu veut être intime avec toi et moi. Je vais la lire au nom de Jésus. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. 1. Premièrement, il ne faut pas qu'elle s'éloigne. Il ne faut pas qu'elle soit fermée toute la journée, par exemple. Là, c'est s'éloigner. Si en une journée, tu n'ouvres pas la Bible, il manque un peu de nourriture, et ça, non. Deuxièmement, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Alors déjà, il ne faut pas s'en éloigner. Et de deux, la méditer jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Comment être en intimité avec Dieu? On sait qu'il faut avoir cette intimité avec Dieu, mais comment? En ne s'éloignant pas de la parole, en la méditant jour et nuit. Méditant jour et nuit. C'est-à-dire que la parole qu'on lit doit être comme une récitation. On a des poèmes à l'école. On doit apprendre par cœur, mais pas par cœur. Bon, ça c'est l'image que je donne par rapport à l'école. Mais Dieu veut que ça soit ancré en nous. Dieu veut qu'on la médite, et ça on répète tout le temps. Mais le fait de méditer en fait la parole jour et nuit, ça veut dire que quand on médite la parole jour et nuit, ben, il n'y a plus rien de négatif qui peut rentrer dans notre tête, qui peut nous envoyer ailleurs. Mais ça nous emmène à la sainteté. Parce que plus la parole rentre en nous, plus notre bouche est pleine de paroles. Le Saint-Esprit va sortir un encouragement pour un ami, pour un collègue, pour une famille, pour qui que ce soit. Tu auras un mot d'encouragement que Dieu met dans ta bouche. C'est ça, on va lire les actes 1, 6, 7. C'est ça, c'est Mike. Efa nivakitsika moa izy manana amin'ny fotoana ny amin'ny valim-bavaka izay andrasako sy andrasanao, aza ketraka, aza kivy, aza malahelo, aza manontany foana hoe roviana ihany Jesosy ty situation ty,
ahoany ty zanako ty, ahoany ty vadiko ty, ahoany ty asy ty, ahoany reto collègue reto, ahoany ty asa fanimpony ty, ahoany ty hofatrano ty, ahoany ty facture ty. Mitoera ao amin'ny tenin'Andriamanitra, matokisa. Fa rehefa tsy azony devoly any amin'ny fiainana zao tontolo zao tsony zasy ianao a, fa ho amin'ny fanimpona amin'izay izy ny anelingelina ny saiko sy ny sainao. Eo tsika nefa mila mitandrina hoe aiza ho aiza amin'ny fatokisana ny tenin'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra zasy ianao fa tia azy tanteraka. Fantatr'Andriamanitra zasy ianao fa manompo azy ary nanolo tena ho anazy. Fa hitany ao am-poko sy ao am-ponao lalinao. Fa misy valim-bavaka andrasako andrasanao, tsy mety tonga. Manontany tena raha hoe sode mba tsy izy ary. Za matoa ataon' Jesosy mizara an'izany. Za aloha no nampiasaina an'izany voalohany. Firy taona no andrasako anao fanja. Nampianarin' Jesosy an'izany patience zany. Plus ianao menimenina, plus rallongé io temps. Plus ianao menimenina, plus rallongé io. Plus ianao manontany hoe quand plus vao may. Satria nahoana, plus ianao menimenina dia plus ianao zay tsy mitoetra ao amin'ilay tenin'Andriamanitra. Manana ny fotoanany izy. Raha tafalatsaka raha enracine eo anatin'ny fontsika tanteraka hoe manana ny fotoanany Andriamanitra, tsy saky intsony zasy ianao. Antany. Fa rehefa tafasaraka amin'ny tompo dia lasa manararoatra ilay zanantsipika, amin'ny atsika questionnement, apietsiketsika amin'ny finoantsika. Ka hoe ny tompo amikisy aminao hoe amaranantsika azy, Luc 18. On va finir avec cet enseignement que Jésus nous a donné. Versets 1 à 8. Vakikomte vazad, vakikomte nkas. Parabole, Léo, au nom de Jésus. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, « Même si je ne crains pas Dieu, je n'ai pas d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui craint à lui jour et nuit? Le fera-t-il pas attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur Israël, sur la terre? C'est quoi cette histoire? Je vais résumer. Cette histoire, c'est Jésus nous parle d'un juge, un juge qui a peur de personne, en gros. Il n'a pas peur de Dieu, il n'a pas peur des gens, il a peur de personne. Et il y a une veuve qui demande à avoir justice sur une affaire que là, Jésus ne nous dit pas c'est quoi l'affaire que la veuve, elle veut avoir la justice. Mais cette veuve, elle n'arrêtait pas de demander au monsieur, au juge qui n'a pas peur de Dieu ni de personne. Elle n'arrêtait pas. Elle n'arrêtait pas de demander, fais-moi justice, fais-moi justice. Et à la fin, le juge, il dit, oh, vas-y, elle me fatigue, cette veuve. Je vais lui faire enfin justice. Et Dieu il nous rappelle, même le juge qui ne craint personne, qui ne craint pas Dieu, qui ne craint personne, il fait justice à la veuve qui, à force de demander, il en avait marre. Parlons pas Dieu
qui nous aime tant, vous croyez que Dieu ne va pas vous répondre? Mamaly vavak'Andriamanitra. Ninina nangatanao mare izy fa tsy lali-dalovana. Salamo zany toko faefatra amby telopolo andininy fahaenina. Mare Andriamanitra. Manana ny taiminana izy. Zay zany mila fantatritsika zany toetra an'Andriamanitra. Manana ny taiminana izy. Mare izy. Fa mila asianao manana an'izay travail personnel approfondi à travers notre relation intime avec lui zay izy. Zay ny tsy ampy. Misy zay satria feno fiderantsika. Misy zay satria feno fisaorantsika. Fa tsy ampy zay satria menomenona foantsika. Zay le izy. Tsy tia intsony zany tsika le anao an'le finoana androany mino rapitso. Tsy hay intsony izy ty. Ahoana le situation? Dia apetraka amin'ny Jesosy raha vavy. Dia zao izy ty rahalahy. Oui. Efa apetraka amin'ny Jesosy le izy, c'est sûr. Efa fatany, efa miandry izy. Fa miandry asianao izy hoe tena manana patience marina va asianao. Mety manana fitiavana, mety be fitiavantsika. Le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Fa le fruit de l'esprit, il y a des étapes. Tout doit être full. Ao amintsika. Tout doit être complet. Ny fitiavana, ny faharetana. Satria mety manana fitiavana tsika fa tsy ampy faharetana. Mety manana faharetana fa tsy ampy fitiavana. Ny tompo zay nefa combo tsy izy. Il veut le combo full. Zay ny tompo zany hoe mila fentsika. Io l'esprit de io fruit de l'esprit io zany mila enarana. Fa tsy fantarina fotsiny. Mety manana trois quarts tsika fa le un quart restant iny takiany Jesosy iny. Iny takiany tompo amiko sy aminao iny. Fa tsara manana ny ray, tsara manana an'izao, tsara manana ny fitiavana, faharetana, ny famindram-po, famoram-panava, maîtrise de soi, elle est où? On peut tout avoir, mais il nous manque la maîtrise de soi. Fianarana namen'ny Jesosy atsika tsirairay avy androany. Tia ny tompontsika, tsy haiko za sy ianao raha maremarke fa mais strict Andriamanitra amin'ilay fitakiany fiarahako sy fiarahanao aminy. Il commence à nous nettoyer, mais à nous purifier complètement. Complètement, petit à petit, à vraiment grandir dans la connaissance de la parole. Pas seulement le connaître à travers ceux qui viennent ici, chacun son tour. Yini cerise sur le gâteau, fotsiny, fa les gâteaux anao sy Jesosy tous les jours zany a. Iny tiany tompo amiko sy aminao amin'izay androany raiso amin'izay ny teny dia ampiaro. Aza fatarina fotsiny, aza enona fotsiny. Fa tena mitoera amin'izay enracine eo. Tsy hoe mifaka mangidy. Ny tsy finoana rehetra asa-pifoazana androany. Ampiaro amin'izay ny tenin'Andriamanitra. Tiako sy tia fa zay fatra-pitady ihany no mahita ho i Jesosy. Ka amin'izao asa sy fampahirezana izao ninninona na nelingelina ny aim-panahiko sy ny aim-panahinao ninninona. Tsy ny asany devoly ihany ny tapahany Jesosy eo Tsy ny olona misy devoly ihany fa ny olona tsy ampy finoana koa. Ny tsy fampiny finoana egaly tsy fatokisana an'Andriamanitra. Zay no izy Misy pasteur anteny hoe le pire ennemi de la vision c'est la vue. Mino loatra n'hita maso tsika zanak'Andriamanitra dia tsy mety mandeha any amin'ny vision foana ny fiainantsika. Ka hoe eto amin'ny tompo, ninninona ry havako malalo amin'ny tompo
raha tsy ampy fitiavany zasy ianao meo an' jesosy. Raha tsy mahay mity ampianaro ity jesosy. Raha tsy manam-paharetana ahoana jesosy manana faharetana, ianao izay naharitra ho anay tsirairay avy. Ampianaro anay fanamasina, fanamasina ampianatra anareo ny zavatra rehetra hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Mila mangataka tsika, mila mangataka amin'ny tompontsika, mila manana an'izay etaeta zay io vokatry ny fanahy io a, mba ho tanteraka, satria rehefa tanteraka ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra, Jesosy amin'izay manampy atsika tsy ho voa fakam-panahy andeha any amin'ny tsy finoana, avery fanamasina amin'ny tonga dia teny hono izy Jesosy raha vafanja raha vao mitady tonga ny teny bebaka eo ihany dia mibebaka. Fona Jesosy fa tsy aika vilavo, fona Jesosy saotra Jesosy mampatsiaro. Zay le fiarahana amin'ny tompo isan'andro isan'andro. En résumé zany, pour avoir cette relation intime, Josué 1:8, n'oubliez jamais, ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. Aujourd'hui, tu peux l'entendre, oui, mais je ne vais pas le méditer quand même. Mais comment je vais le méditer? Oui, ça n'arrive pas tout seul, ça. Dieu attend que tu aies cette soif d'aller vers la croix, lui demander, apprends-moi à méditer jour et nuit. Tiasy anao ny tompo a, tovy an-tsaina fa tsy manary izy, zanako sy ny asan-tanako izy dia adidiko foana. Ary tsisy izay tsy vitany, fa tiany amirapiratra kokoa zasy ianao. Tiany hitombo kokoa zasy ianao, fa tsy janona eo classe de T5 io foana. Le fahalalana an'Andriamanitra hijanona eo, non, tiany hitombo foana zasy ianao, hitombo encore et encore mitombo. Mandrak'izay hozy izy ny ray aman-dreny fa mifianarana. Mila mitombo foana, surtout travail personnel ny zava-dehibe indrindra. Rehefa avy ampianarana tsika dia iny le ampianarana antsika iny arahana travail personnel iny. Fa inona amezan'ny tompo atsika mifandresena. Ka ninon'inona problème sy problème anao, ninon'inona andrasa atsika amin'ny Jesosy, dia ataovy an-tsaina fa efa victoire teo ambony hazo fijaliana. Efa fantatritsika loatra zany. Fa ny tiany tompo zany dia zao ho faly foantsika mandrakariva. Philippiens 4:4. On soit dans la joie et qu'on voit vraiment cette joie. Mais pas seulement ponctuelle, que la joie soit en nous, mais tout le temps. Be da be moa ny fampianaran'ny tompo a, fa anisany fotsiny zany ho atsika androany hoe tiany tompontsika hitoetra ho amin'ny tanteraka, hiasa ny hitombo amin'ny persévérance, hitombo amin'ny patience, araky ny sitrapony, dia ho hitanao ny voninahiny ao amin'ny fiainako sy ao amin'ny fiainanao. À lui seul la gloire. Amen. Vavaka tsika. Jesosy misaotra anao izay mampianatra anay amin'izao maraina izao, misaotra amin'ny fitiavanao anay tsirairay avy. Tena tsisy tianao very tokoa izay Jesosy na dia iray ary. Ary tena tianao hitombo zahay, hitombo daholo na ny ankizy, na ny tanora, na ny lehibe Jesosy. Fa tsy ny s'asseoir sur nos acquis Jesosy. Fona aminao zay Jesosy raha mifaly amin'ny anananay ihany fotsiny Jesosy, ka tsy nanana an'izay firaisana, tsy nanana an'izay etaeta hitombonao aminao hatrany izay Jesosy. Tsy ampy anao Jesosy nomena ianao androany, fa mbola mitaky lalindalina aminay kokoa ianao Jesosy. Zany nefa tsy vitan'ny herinay tompo, fa ianao rery ihany no afaka manampy anay, afaka mitondra anay amin'ny fahalalana ny sitraponao Jesosy. Tsisy mahay na zaza, tsisy mahay Jesosy. Ianao rery ihany no mahay fanamasina, ianao no hitaridalana anay, ianao no hanoro anay, ianao no hampianatra anay. Ary ianao indrindrindrindra Jesosy no ame anay an'le fitiavana ity toetra ao aminao andro aman'alina Jesosy. Ianao no ame anay le fitiavana mamaky ny teninao isan'andro sy mandinika azy Jesosy. Satria mila fitiavana zany Jesosy.
zay vao tanteraka ty anatinay. Raha tsy tianay Jesosy mandalina ny teninao, zava-poana aminay fa enona ny afatrao Jesosy. Raha tsy tianay medite andro manalina ny sitraponao, zava-poanao Jesosy, ny fanomponay anao eto isan'andro Tompo. Eny Jesosy, zany no afatrao aminay, ka mitalao aminao Jesosy. Ampianaro isan'andro isa-maraina Jesosy. Remiza zéro isa-maraina tsina Jesosy ny fahalalanay. Fa enao Jesosy no mifantatray fa enao no ampitombo azy indray Jesosy isan'andro Tompo. Dia misaotra anao fitiavanao, misaotra ny fiderana izay atolotray anao ka raisinao eto Jesosy. Misaotra indrindra Jesosy, surtout Jesosy, fanampianao anay, anamasy tena ao anatinay ao. Satria izany Jesosy ny lalam-pahamasinana mitoetra ao anatinao, dia ny fitoeran'ny teninao aty anatinay, ny fankatoavanay ny teninao izay apetraka ao aty anatinay. Mba ho fantatray Jesosy hoe zany ny sitraponao dia nitiavanay ny fahavalonay, ka andeha zay Jesosy anatanteraka zany teninao zany, ka tsy jery zay fisainanay Jesosy, fa tena ankatony didinao tokoa Jesosy, ka andeha ity ny fahavalonay, andeha anapitiavana Tompo, amela Jesosy, satria raha fahavalonay Jesosy mety nandratra anay zany Jesosy, ka indrindrindrindra amela Jesosy, amela noho ianao, noho ny fitiavanay anao, satria tianay ianao, ka tianao zay Jesosy ho amirapiratra ohatranao. Enao rery ny tanteraka Jesosy, nefa fa zay tsy ho tanteraka, fa dia ampianao zay hitombo amin'ny fahamasinana bebe ihany koa Jesosy. Ka irao fananao masina hatrany Jesosy, hampianatra anay, hiaro anay, ary ameanay fahalalana marina ny teninao. Ka tsy hanompo anao fotsiny zay ho faly amin'ny fiderana fotsiny Jesosy, fa ny fankatoavana nefa mbola tsy atao Jesosy. Tsy hanana reconnaissance zay manana reconnaissance amin'ny ataonao aminay isan'andro isan'andro amin'ny fiainanay, amenao trano zay, amenao sakafo zay, amenao fahasalamana zay Jesosy. Nefa le etaetanao, le hitiavanay, fahavalonay, ny namanay, ny collèguenay Jesosy tsy tanterahanay, fonanay aminao zany. Ka ampianaro anay Jesosy, ampianaro anay ny mitoetra ao amin'ny teninao, mba tsy ho mpiaino fotsiny ihany zay fa mpiaino mpankatoa Jesosy malala. Tenao fanamasina no hitaridalana anay amin'ny marina rehetra, satria mila anao zay, satria tsy vitanay zany, verimberika Jesosy, satria etaetam-poky ihany koa Jesosy, ny tombo hatrany ao aminao, fa tsy m'sasseoir sur mes acquis Seigneur, mais vraiment grandir en toi jour en jour Seigneur, parce que telle est ta volonté Seigneur. Merci pour nous rappeler de ta parole, merci pour nous rappeler tes promesses Seigneur, merci parce que on sait que tu nous aimes Seigneur et que tu ne nous oublieras jamais Seigneur. Kam'izao fotoana Jesosy, ny asa sy fampahirezana zao Jesosy, ka sy io zay tsirairay avy bebaka Jesosy, eo anatrehanao, andohalika eo aminao Jesosy, hifona amin'ny tsy fatanteranay Jesosy, amin'ny fankatoavana ny teninao, amin'ny fankatoavana ny didinao, hiditra amin'ny fahamasinana tanteraka amin'ny fanomponanao Jesosy, fa tsy hanompanao à 50% Jesosy malala. Zany no hitanao androany, zany ny fantatrao aminay tsirairay avy androany, ka le tsy fahombiazana rehetra ao anatinay dia asory amin'ny anaranao Jesosy avy any Nazareta. Ka mba olom-baovao zay mivoaka eto Tompo, araka ny tenin'ny mpanomponao teo, fa tsy tahaka ny idiranay teto ny voanay eto Jesosy, fa mba nandray na dia ray fotsiny ara Jesosy hoe mila mitombo zay ao aminao, mila mitombo zay amin'ny remission rehetra zay angatanao aminay, na maîtrise de soi, na patience, na persévérance Jesosy, mila mitombo amin'izany zahay. Dia misaotra indrindra Tompo malalo, anao dera tsy nihaja ry voninahitra mandrakizay, misaotra ray io. Amen.
misaotra amin'ny mpanompon'Andriamanitra tsika ny amin'izay tenin'Andriamanitra izay nambara izay dia tonga ny fotoanan'ny chorale mampandroso ny chorale tsika.
atsika Jesu mamonjy atsika Jesu irery no any mpamonjy ramafy ny adina Sotra ny koraly atsika tonga amin'ny asa sy fahapaherezana izay fananatonana an'Andriamanitra atsika miomana atsika ho avy ny mpanompon'Andriamanitra manatonan'Andriamanitra na inona zavatra